Bety mba vao manomboka mbola tsy tena grave zany no hita any amin'ny toeram-pitsaboana manakaiky ny vahoaka rehetrarehetra any amin'ny fokontany misy azy rehetra any. Amin'izay koa raha ohatra ka misy diabeta efa lasa lavitra mba hita le izy fa tsy dia hoe efa maty efa tena hospitalisé efa grave be efa akaiky fahafatesana efa ho faty iny aloha zay vao hita hoe io diabeta ke nahazo anazy dia efa tsy avitra intsony. Zay zany zavatra tiako ampitaina voalohany vokatry ny izay iray volana nanaovana fijerena tahana siramamy maimpona teto izay. Dia manaraka an'izay tianay zany ny mampafantatra fa noho ny ezaka izay nataonay nandritra ny taona maromaro amin'ity ady amin'ny diabeta ity sy ny fanampin-dreo namana izay tsy mahafoy dia tafavoakanay ihany ny nahazo ny fitaovana izay ilaina dia ilaina amin'ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ny diabetika dia ny appareil de test de HbA1c zany.